VAOVAO les fraises. Ary zato biscuit mizara fity. Formula ny salama sy madio. Hatramin'izay nampiasaiko ny savony lark malefaka tsara ny hoditra. Savon de toilette lark. Manche. Excellence Beauté Formation ouvre son salon de beauté. Salon de beauté Excellence. Situé à Analamainti, coiffure, esthétique. Malalatine et son équipe vous accueillent. Excellence Beauté. Excellence Beauté Analamainti. Une valeur sûre. Une valeur sûre. Falerin zaza rehefa manao suity satria maina lalandava na mandritry ny alina azy. Suity. Tropic Prod vous présente la grande pointure du Saleg avec le grand maître Tianzam et Zozob au grand complet. Le vendredi 21 mars à 21h au Cercle Mai Saint-Anne-Mour. Partenaire Fréquence Plus 92.8 FM. Infoline 033 24 005 92 033 14 123 23. PAF 10 000 arrières. Asep Madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiary madinika sy salantsarany dia manolotra anao ny vaovao. Mety tsy mbola rotratra amin'ity herinandro ity indray ny fanendrenan'ny Prime Ministre manomana ny diany azo any Washington ny filoham-pirenena era-jonary mampianana ankehitriny. Fanivana ministra vitsivitsy no mety hitranga, isan'izany ny ministra ny serasera izay nilaza fa vonona hiala. Efatra tapitrisa anisan'ny malagasy sy anasa ankehitriny araka ny taremarika avy amin'ny Stat, manodidina ny efatra hetsy hatramin'ny 10 hetsy kosa ny tanora malagasy manana diplôma no mivenjivenjy fotsiny. Sara raha misy anarivo ny maromaro ny asa azo idirana, tsy misy afa-tsy ny 10,000 ireo mitady no mahazo izany. Ireo fanatanjahantena eo amin'ny tanisa baolina miaraka amin'ny dimbazaha sy ny azakazaka mibaby kitapo misy entana milanja 100 kilao isongadina androany ao anatin'ny zava-bita miavaka ka nahazoana diplôma Guinness taona 2024. Teratany Amerikanina Peter Nestler sy teratany Anglisy Piotr Keres no niavaka tamin'ity lalao ity. Ny antsipriny izay vetrano. Mila mindram-bola ve ianao mifanaraka amin'ny asa fiarina ataonao? Mila tosika ara-bola ve ny fanitarana ny orinasanao? Aza misahirana intsony. ASEP no mampindram-bola amin'ny zana-bola anisan'ny mbola mora indrindra amin'izao fotoana izao. ASEP afaka mampindram-bola hatramin'ny 20 tapitrisa ariary ary maimaim-paona ny instruction du dossier. Tsotra ary tsy mahamenatra ny mindram-bola ao amin'ny ASEP. Ary fantaro fa mahazo fiahina ara-pahasalamana avy hatrany ny ankohonanao. Vantany vao mahazo ilay fampindramam-bola avy amin'ny ASEP ianao. Manantona ary ny biraon'ny ASEP Madagasikara akaiky ianao indrindra raha mila fanazavana fanampiny. ASEP Madagasikara. Findramam-bola tsara lanja, fiahina ny ankohonana. Valiana trano tomboky lasy tomboky vavy ny tsidihina ny tokantranonao amin'izao hariva izao. Asaina mpanajana indray ianao anaraka ny fampahalam-baovao eto amin'ny KOLO TV hatramin'ny farany.
Pejy politika avy hatrany no anomboantsika ny fampahalam-baovao amin'ity hariva ity tsy mbola ho amin'ity herinandro ity ny fanendrenan'ny Premier Ministre izay ho lehiben'ny gouvernemanta mbola ny fivoahan'ny filoham-pirenena any ivelany aloha hatreto no tena iompana ny filoha amin'izao fotoana izao mba hiverena ny famatsim-bola eto Madagasikara. Raha ny fantatra azy dia mbola tsy maika loatra amin'izay fanendrena izay ny filoha era-janary mampianina. Tovy Rakotondravony. Raikitra ny fionana maro samihafa sy ny karazana fifandresen-dahatra isan-karazany. Lehibe kokoa ny herintsika tsy mbola hivoahany anaran'ny Premier Ministre amin'ity herinandro ity. Raha ny fantatra aloha dia mbola mandeha hatrany ny fifampiresahana amin'izao fotoan'izao toy ny fionan'ny PMP tamin'ny mpanolotsaina manokany filoha tetsy Ambotsiroitra. Raha tsy ahivina dia ny anaran'ny Société no atolotry ny PMP ho isan'ny safidianan'ny filoha era-janary mampianina eo amin'izay toeran'ny Premier Ministre izay. I Société izay fantatra fa niaraka tamin'ny filoham-pirenena tamin'ny diany farany teo tany Manakara, niaraka tamin'ireo ampanjaka tany an-toerana izay fantatra ihany koa fa mbola nanao sy ny taratasy iombonana amin'ny fanohanana ity farany eo amin'izay toerana izay. Ankilany ho an'ny mapara izay mbola mitazona hatrany anaran'ny Attirer sampa ho atolotra eo amin'ny toeran'ny Premier Ministre. Raha tsy ahivina nefa dia nisy ny anarana izay natolotry ny fiadidinan'ny Repoblika ho safidin'ny mapara saingy mbola tsy nisy ihany ny marimaritra iraisana hatreto. Noho izany raha tsy ity herinandro ity ny Premier Ministre dia inona kosa fa tsy maintsy isy ny fanalana minisitra vitsivitsy eo amin'ny toerany araka ny vaovao samihafa mandeha ankehitriny dia voakasika izany ny Premier Ministre Lefitra Reboza Julien sy ny Ministra Ary Laurent Rahajasson ity farany izay efa miomana ihany koa amin'izany. Zany lanaty zany nge izy io misy fomba mampanao dia misy lalàny tsisy ministra hipetraka eo amin'ny toerana mandrakizay tory zany. Vao miditra eo anao dia malala fa ho avy ny fotoana anankiray tsy maintsy hiala eo. Ka raha ohatra ka zay ny heverin'ny tompon'andraikitra tokony manam-pahefana amin'izay dia tsy misy olana akaravona ny andraisana an'izany zany toy ny akaravona ny andraisana ny fanendrenan'ny tena ho mamorana gouvernement. Mbola tsy fantatra araka izany izay ho ambaran'ny ampitso indrindra amin'izay fanendrena ho Premier Ministre ataon'ny filoham-pirenena. Ny dian'ny filoha any ivelany voalaza teo izay heverin'ny mpandinika maro ihany koa fa tsy maintsy resahany momba ireo fanarahana goavambe amin'ny resaka fitrandrahana solitany ataon'ny orinasa Amerikana sy Eoropeana eto Madagasikara. Mbola amin'izay pejy politika izay hatrany hita soritra ihany ny laharam-pahamehana ho an'ny filoha era-janary mampianina ankehitriny. Raha toa ka somary azon'ny fanakianana maro ny fanendrena ny Premier Ministre, hita kosa fa mandroso ny asa ataony eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Fantatra fa mety hazo any Etazonia ny filoha era-janary mampianina amin'ity farany herinandro ity. Fanatezina. Taorian'ny Seranatsambon'ny Tomasina dia ny Seranatsambon'ny Manakara indray no notsidian'ny filohan'ny Repoblika ny farany herinandro teo. Mazava aloha raha ny fijery azy fa ny lafiny toe-karena amin'ny fifanakalozana arabaritra amin'ny any ivelany no tia ny laharam-pamehan'ny filoha ny famerenana izany amin'ny laoniny. Andrasana ihany koa nefa etsy ankilan'izay nijoron'ny gouvernement vaovao izay miaraka amin'ny fisian'ny Premier Ministre. Tsy andingana an'ity herinandro ity io fanendrena Premier Ministre io araka ny loharanom-baovao iray avy amin'ny fiadidinan'ny Repoblika. Ry ihany koa nefa fa isidina hiazo any New York sy Washington ny filoha era-janary mampianina amin'ny faran'ity herinandro ity. Tsy mbola fantatra ny antsiprian'ny antondi any toerana, fantatra kosa fa ireo tanan-dehibe Amerikanina roa ireo no misy ny ankamaroany Brown fikambanana iraisam-pirenena maro matanjaka maneran-tany na eo amin'ny lafiny politika na eo amin'ny lafiny toe-karena. Io no fivoahany any Madagasikara voalohany ataony taoriana nahalany filoham-pirenena azy. Raha tsy misy fivoahana izany, mety hisy ve ny fionany amin'ny filoha Amerikanina Barack Obama ao amin'ny trano fotsy ao Washington. Mety hivao ariny dian'ny filoha any Amerika io ve ny AGOA? Iverina ve ny fiara-miasa amin'ny Amerikanina amin'ny lafiny toe-karena? Fanontaniana iandrasam-baliny avokoa izany amin'ny herinandro ity. Fantatra ihany koa nefa fa andrasana ny Belzika ny filoha era-janary mampianina amin'ny volana aprily ho avy izao. Any an-toerana ao Bruxelles ny foiben'ny toeran'ny vondrona Eoropeana. Aiza ho aiza ny tahiry Eoropeana andiany faraika ambin'ny folo ho an'ny fampandrosoana na ny 11e Fed. Rehefa diniana akaiky ny famerenana amin'ny laoniny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ireo firenena-dehibe sy ny fikambanana iraisam-pirenena no laharam-pamehan'ny filoha malagasy ankehitriny. Andrasana mafy ihany koa nefa ny fijoroan'ny gouvernement vaovao maro ireo fanatsarana andrasam-ponina indrindra ny lafiny fandriampahalemana. Antananarivo mibabitrosa amina miliary komina maloto sy feno lavadavaka amin'ny endriny maro no vatan'ny filohan'ny delegasiona manokany tanàna Antananarivo ny Asin'Andriamanjato fitadiavana mpamatsy vola fa indrindra ny fandrindrana ireo olana hita maso ankehitriny no raharam-pahamehana araka ny fanazavana nataony androany. Fanadinana no entin'ny Tovy Rakotondravony. Mibaby ny trosa amina miliara maro ny tanàna Antananarivo nanakizany ireo mpitondra.
Ankilana nefa dia maro ihany koa ny tosan'ny commune izay mbola tsy azo hatramin'izao. Anisan'izany ny vola izay tokony ho aloha amin'ny fahazon-dalana norina mitetina hatrany amin'ny 2 miliara ariary any ho any. Eo ihany koa ny mikasika ny hetra tany amin'ireo toerana misy ny fanorenana izay mitetina hatrany amin'ny 300 tapitrisa ariary ny iray, izay ireo anefa dia misy amanjato ny mahery. Raha ny impôt foncier sur la propriété bâtie, ny impôt foncier sur les terrains, raisiko ohatra fotsiny hoe orinasa anankiray dia hitanao amin'izay ny abetsany. Orinasa anankiray zao dia anana commune 300 millions d'ariary, nefa orinasa firy manana trano ngeza be sy manana tany miorina eto Antananarivo. Izany hoe raha vao tsy malohan'le FPB izany dia kely ny drôme miditra. Impôt foncier sur les terrains be dia be tena amina miliara ihany koa, tena hoe montant total exact amina miliara maromaro ihany koa. Araka izany, kely ny vola eo ampelantanan'ny commune izay tsy maintsy hiasan'ny PDS vaovao. Ity farany izay nilaza fa mbola tsy niresaka mivantana tamin'ny fanjakana foibe manoloana izay famatsim-bola ilaina amin'ny fanarenana ny tanàna. Naiky ny PDS vaovao fa anatin'ny fahasahiranana ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao ka izay asa mavesatra no angatahana amin'ny famatsim-bola avy amin'ny fanjakana foibe. Ho azy aloha dia lohalaharana ny fahoriana mianjady amin'ny vahoaka dia ny loto sy ny aratsiny ny lalana izany. Fa ahoana ny aisana manantona zay reto azo zay omeny ny lalànanao ahatonga ny vola eo ampelantananao ho ampy. Zay ny fa tsy tonga dia niangataka foana. Araka lazaiko teo hoe za mivoaka avao amin'ny gouvernemanta, fantatro ny olana ao amin'ny gouvernemanta, fantatro ny tsy fahampim-bola ao amin'ny gouvernemanta. Fa raha misy kosa tokony ho an'ny commune izany dia tokony ho efaina izany. Dito ve ny PDS vaovao, isy fanadihadiana ve momba izay mety ho piasan'ny commune nandraitsolitra sy kolikoly tao anatin'ny fampiroboroboana ny tsy fanarahan-dalàna maro teto an-drenivohitra nandritra ny tetezamita, raha tsy resaka afa-tsy ny fanotofana tany sy ny fanorenana trano tsy ara-dalàna. Etsy ankilan'izay dia ny fandaminana ny tsena, eo ihany koa ny lafiny maro samihafa. Isy ny fiaonan'ny PDS, ny asina Andriamanjato sy ny PDS teo aloha Edgar Razafindravà amin'ity herinandro ity. Nilaza ny ampiatra ny lalàna ihany koa ny PDS vaovao. Inona ary mety hiova ho an'Antananarivo ny PDS vaovao izay nanaiky androany fa fohy ny fotoam-piasany. Mba hisiany ny fahatezany ny asa ihany koa dia ho lahara-pahamena ny lalàna izay efa mipetraka ary lalàna mahavelona izany. Androany moa nototsaina tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny famindram-pahefana teo amin'ny filohan'ny delegasiona manokana ny tanàna Antananarivo vaovao, ny asina Andriamanjato sy ny filoha lefitra Olgara samy manana. Mbola hiverenantsika izay pejy politika izay mahakasika ny fanendrena izay ho Prime Ministre ho lehiben'ny gouvernemanta rehefa vonona ny sary fa hivadika eo amin'ny pejy ny toe-karena kosa aloha isika amin'izao fotoana izao. Tsy tokony hankin-doha amin'ny any ivelany Madagasikara eo amin'ny lafiny toe-karena. Politika tokony apetraka eo amin'ny fampiroboroboana izay toe-karena izay ny création monétaire. Banky vahiny no hiara-iasa amintsika amin'izany. Ary ireo volamena misy eto ihany koa no atao antoka raha nambara ny pahy toe-karena James Saratsy fanampanazavana. Dia tsy maintsy manaraka mibaiko n'izay mpampindram-bola, tsy maintsy manaraka ny tenin'ireo ribe ireo, izany hoe manaraka ny haute finance any Londres zany tsika. Io haute finance io nefa no migerean'ny vola rehetrarehetra. Ary raha resaka sandam-bola ny resahana dia tsy tafavoaka mihitsy tsika raha anaraka ny baiko ny vahiny foana. Na misy osikevitra foana tsy nijanona amin'ilay hoe création monétaire. Efa firy taona zay nilaza hoe amapolo taona ny 400 kilos d'or no miala teto par jour. Zany ve dia mba rariny? Izay fotsiny aza dia mahavita tanteraka ny garantia ny monnaie antsika. Manodidina anao izay maloto rehetra dia tsy hay. Io assemblée io ravao. Izay tokony ho ravaina rehetra izay maloto rehetra monsieur le président dia tsy hay.
Eo amin'ny tontolon'ny asa kosa indray tao anatin'ny 3 taona farany araka ny fanadidina natao ny 1,100 mpitady asa ihany no nahita izany. Ny tombo kosa na ny isan'ny najanona tsy ny asa na ny isan'ny tanora na vita fianarana mitady asa etsy ankilan'izay anefa arakaraky ny verenina fa efa mivà ny olona politika ka tokony hisokatra ny orinasa samihafa no ahitana ankehitriny fa maro ireo orinasa no mandefa ny mpiasan'izy ireo ho chômage teknika anjatony maro no tratran'izany hatramin'ny fiandohan'ny taona fanadidina. Noho ny fahafoanan'ny agoaty eto amintsika ny taona 2024 amin'ny ankapobeny tsy ampy be dia be ny tolotr'asa manoloana ity fivangonana mpitady asa eto an-drenivohitra. Tsy maharaka ny tinady ny tolotr'asa vokatra izany. Efatra tapitrisa ny isan'ny malagasy tsy hanasa ankehitriny araka ny taremarika avy amin'ny Instat, manodidina ny 4 hetsy hatramin'ny 5 hetsy kosa ny tanora malagasy manana diplôma no mivenjivenjy fotsiny. Sara raha misy anarivo maromaro ny asa azo idirana, tsy misy afa-tsy ny 100 ireo mitady no mahazo izany. Tsy ampy ny orinasa mampiditra mpiasa. Ankehitriny mbola mitohy ny fandroana mpiasa araka ny taremarika avy amin'ny Sekrema dia 300 no natsahatra tamin'ny asa ny tato anatin'ny 2 volana ny 2024. Vokatra izay maro ireo izay velotaraina ary mitaky ny jeren'ny fanjakana maika dia maika an'ity zava-mitranga ity. Fa olana angatanay aloha voalohany indrindra eo anivon'ilay orinasa dia izay hoe rupture l'amiable izay. Rehefa nangataka ny teo amin'ny orinasa nefa izay dia tsy nety dia nanantona ny syndicat sy ny inspection de travail. Fa ny zavatra tena angatanay zany izay tena manentana ny fitondram-panjakana mihitsy mba hijery akaiky ny olany chômage technique io. Fa io hoe chômage technique mbola io zany ohatrany hoe fandroana kolaka io ialokalofan'ny mpampiasa dia mba jerena akaiky mihitsy le olana mahazo an'ilay vahoaka malagasy zany hoe misy olona tsy sakafo enim-bolana sy ny problème rehetra manaraka izay. Everiny mpiasa amin'ireny orinasa afaka be ireny fa tsy tokony hisy intsony hoe chômage technique. Olana mananontany ihany koa nefa ankehitriny ny fandrosoan'ny fitaovana samihafa. Orinasa iray eto an-drenivohitra ohatra ny fantatra fa mandroaka mpiasan'arivo noho ny hoe hosoloana robot avokoa ny ampahany betsaka amin'ny asa nilana olombelona teo aloha. Vokatra izany na ireo izay navita fianarana eny anivon'ny ambaratonga ambony azy sahirana vao mahita asa. Ireo very asa tamin'ny lasa izay miampy an'ireo izay nivoaka amin'izao fotoana izao dia eritrereto fa any amin'ny 388,000 zany hoe 8,000 sy 8,000 sy 3 hetsy ny very asa nandritra ny 5 taona lasa iny. Efa taona lasa 5 taona zay miampy ireo tanora izay navita fiofanana izay tsy latsatatsaky n'izay koa dia eritrereto fa anoany doublé amin'izay zany ny asa zany any ataontsika hoe any amin'ny 7,000 à 8,000 emploi dia mbola mety tsy ahasana ny sehatry ny asa. Araka izany mila fanarenana aingana ny tontolon'ny asa eto amintsika. Ny tatitra avy amin'ny Instat no nahafantarana fa miasa mba ho velona isan'andro fotsiny ny 20,500 mponina ankehitriny, izany hoe mamokatra kely dia mahazo vola kely. Araka ny taremarika ofisialy ihany koa ny 20,500 mpiasa eto amintsika no manana asa madinika sy tsy mifanaraka amin'ny diplôma na ny fahaizana ananana. Hivadika pejy hafa kosa indray isika ao anatin'ny velarana 1 hektara mahatratra amin'ny 80 tafo ny trano naorin'ny olona tena nisana nandritry ny 5 taona teo amin'ny tany ny ministera ny fambolena nandritry ny tetezamita tsy nahefa fanjery fotsiny izany ny ministera tompon'andraikitra. Ankehitriny misy jeneraly sy kolonely hatramin'ny mpitsara manana tany miorina eo amin'io tany ny ministera ny fambolena io. Fanatediana hoentin'ny Gaetan Andreatsilavo. Nofinofy sisa ankehitriny ny hoe parka nanisana, toerana sady fitsangatsanganana no fanaovan'ny fanjakana fikarohana momba ny karazam-boly samihafa ihany koa teo aloha. Antony 5 taona izay trano amanjatony no nijoro tety. 9 zany nanomboka ny construction teto, nanomboka tamin'ny andron'ny tetezamita zany raha ny tena maromaro. Nanomboka nandray fitantanana mihitsy tamin'izay fotoana izay dia zaho zao mihitsy anisan'ny nanakana an'ilay mbola ny taratasy an'izay zavatra izay. Fa tsy voatana moa ilay izy fa atody miady amam-bato ny tena rery miady ny ministera tsy hita hoe anampy anahy ny tany efa najariana ny tany dia za rery niady teo dia menasy ny atra tamiko menasy de mort ny rehetrarehetra ny fampitahorana fanalambaraka saika higadra mihitsy moa zao tenako zao noho ny fiarovana ty tany ministera ty. Efa indroa taona no midina tety nijery ny zavamisy ny ministry ny fambolena Roland Ravatomanga. Ministra fahatelo nitondra n'ity ministera ity tao anatin'ny 5 taona ny tetezamita. Fantatra ankehitriny fa tsy hipetra-potsiny ny fanjakana ankehitriny manoloana ity raharaha ity. Oravana ve sa atao ahoana ireto trano tsy ara-dalàna mipetraka eo ambonina tany-panjakana izay mipotona ireto.
ka izao mifanapahan-kevitra raisitsika ataoko hoe raisitsika ho amin'ny anara gouvernemanta ary rapitso amin'ny filakevitry ny gouvernemanta dia anao tatitra mazava tsara amin'ny filakevitry ny gouvernemanta izay telo am'rahalahy manomboka amin'ny masonandro androany a tsy misy mahazo miditra ty parika ty tsony a raha vao tsy mpiasa ny ministera efa ny fanaraka izay telo am'rahalahy fa hiantso vonjy a ampitandro filaminana sy amin'ny polisy gendarme miaramilitsika zany a araka izay ilana azy efa fantatrareo araka ny tatitra nataon'ny tompona andraikitra tetỳ toerana fa hoe ny andro sabotsy sy lahady a tena fidiran'ireo te hangalatra tany na te handrobo ka manamafy zany zay eto fa hoe tsisy mahazo miditra tsony fanamboara-trano zay hitatsika ny rahantsika nahita teo fa vao manomboka dia tsy maintsy sakanana amin'ny fomba rehetra tsy maintsy hisy ny fepetra ho raisina hanalanan'ireo olona manangana trano tsy ara-dalàna sy mibodo ireo tanympanjakana ireo araka ny vaovao azy tetỳ an-toerana ny fanadihadiana natao tetỳ ihany koa no nahafantarana fa misy manamboninahitra ambony amin'ny afolo alindahy jeneraly sy kolonely hatramin'ny mpiasan'ny tribonaly sy mpitsara ary ingeniera isan'ireo nanorina trano tsy ara-dalàna sy mibodo an'ireto tanympanjakana ireto efa hatramin'ny taona 1,770 isaky ny misy fihetsembahoaka no efa nisy hatrany ny tanympanjakana no potoin'olona tahaka izao ary vitavita ho azy zany rehefa avy eo noho ny resaka fitoniana ny olona dia nianatra ratsy tavela ho an'ny taranaka mahakasika izany sy ny fahitan'ny tanora ny atao hoe fahefam-panjakana fantatra fa hatramin'ny 7 hektara ny tanympanjakana teto Analamanga no efa nisy nibody tahaka izao tao anatin'ny 4 taona ka saika tany ny ministera avokoa ny ankamaroan'izy ireny. Ho an'ny nanisana manokana ny antraika tamin'ny fitoeram-pikarohana momba ny fambolena ny fanamboarana trano tsy ara-dalàna teny an-toerana zanakazo sy voninkazo mihoatry ny 9,000 karazana no potika avokoa tany am-piandohana mpiasa 30 no nikarakara ny fitoerana tao nanisana manokana tsy misy afa-tsy folo anefa izany ankehitriny miaraka amin'ireo mpiambina roa potika avokoa ny ankamaroany ny foto-drafitra sarehetra ka eto Andriatsilavo Hatrano no mitondra aminao izay fanatediana izay. Tsy hita intsony ny mahatoeram-pikarohana nyity toerana ity. Isan'ny fitoerana mpamatsy ny eto an-drenivohitra sy ny any amin'ny faritra hafa manerana nosy eo amin'ny sehatry ny fambolena ity fitoerana eto nanisana ity teo aloha. Nahitana zanakazo izany fa indrindra nahitana toerana fanaovan'andrana sy fikarohana momba ny zanakazo ihany koa. Fa haravana tanteraka nefa no hita ankehitriny. Andaniny efa antitra daholo ny foto-drafitrasa ka mila avaozina. Ankilany eo ihany koa ilay fahasimbanana nataon'ireo mpanao asa fanorenana tsy ara-dalàna. Tamin'ilay taloha zany ny zavatra misy amin'izao fotoana dia tena simba be dia be satria ny eo amin'ny voninkazo fotsiny zao ohatra ny planty mera ny reniny fangalana zanany potika daholo tsisy niraisina intsony dia teo ihany koa moa zany ilay sisa tsy lasan'ilay nandroba zany dia raha antsika mahita fa reny kidingidingina ohatran'ny tsy nasiany valerana zany ohatran'ny nakidingidingina nakipilipiliny ireny daholo dia betsaka zany ny zavatra potika teo amin'ny voananana moa zany dia efa nisy ihany koa teriny nafafy ho afindra amin'ny ty volana mars avril ty kanefa dia potika ihany koa tsisy niraisina intsony. Toerana manana ny maha izy azy anefa ity nanisana ity ary toerana manana ny tantarany manokana ihany koa. Nanisana ity zany araka ny ara-tantara dia vadin-tany Manjakamiadana izy ity. Teto zany nanisana an'ireo miaramila ny tandapa alohan'ny andeha an'Afrika any amin'ny faritra hafa dia ny saina teto izy ireo rehefa voaisy dia nampandrona amin'ny fomba gasy ka rehefa voafandro amin'ny fomba gasy izy dia nalefa nandeha ny an'Afrika rehefa miverina izy nandehavina an'Afrika dia mbola namatana amin'ity toeran'ity ihany ny saina hoe firy ny verina izay tafaverina zany dia nampandrona ihany amin'ny fomba gasy fa afaka mody any amin'ny vady aman-janany. Dia isaky misy zavatra mitranga zany araka ny ara-tantara ao amin'ny tandapa dia ety nanisana no misasa zay zany mananisana ka rehefa tonga ny vazaha-panjana tany tamin'ny 1990 dia nahitany ara-tantara nyity toerana ity dia hitany fa toerana tsara anaovana famokarana ara-pambolena sy fiompiana eto ananisana noho ny fahitana ny rano ampandronan'ireo fombafomba gasy tamin'ny fampanjaka ireo dia nitotofan'ilay rano dia nasiany biso dia nanaovany dobo lava be aty ampovoan'ny saha
dia io dobo io zany no miantoka ny fambolena amin'ny fanorana rehetrarehetra eto amin'ity toeranyity. Dia nandray andraikitra ny vazaha frantsay tamin'izany hoe aorina daholo ny tany rehetra manodidina an'ity toerana ity anaovana sempamokarana ara-pambolena sy fiompiana. Araka izany, maniry ny iverenan'ny toerana amin'ny laony ny tompon'andraikitra sy ireo mpiasa eto amin'ity ivitoerana ity natokana ho an'ny fambolena. Tokony atao laharam-pahamehana hoy izy ireo ny fandraisana fanapahan-kevitra manoloana ireo mpanorina trano tsy ara-dalàna fa indrindra ihany koa ny famefena ny manodidina. Io moa ny etaeta moa zany tsy zaharery fa iombona ny mpiara-miasa tsirairay avy mba hiverenan'izao asa zao amin'ny laoniny, indrindra mba hijerevana akaiky an'ireo fanaovana fefy angamba ny malaza azy kokoa ny manodidina an'ilay tany ministèren'ny fambolena mba tsy hisiany zavatra ohatr'izao intsony satria raha ohatra ka mifefy tsara ilay tanàna, mandeha tsara ny asa, tokony angamba ataoko tsy hisy tsony ny olana aoriana ao fa dia. Ilaina ny fananana ivitoerana fikarohana toy itony eto amintsika. Mbola miandry famatsiam-bola nefa ny ankamaroan'izy ireny amin'izao fotoana izao. Famatsiam-bola izay miankina ihany koa amin'ny filaminana ara-politika sy ny fijoroan'ny governemanta. Pejy sosialy tsy fandriam-pahalemana sy alabotry isan'ny anton'izy ireny ny tsy fahampiany ny hazavana 300,000 andrin-jiro eto an-drenivohitra sisa no mandeha ankoatra ny fahasimbany misy manao fanahiniana mitoraka mihitsy izy ireny. Ho an'ny fokontany anaty azy isotry ireo mponina ao an-toerana no nanolo-tena anao tsy paipaika hanoloanan'ireo takamoa maty 4 no tsy araky ny jirama sy ny komina intsony ny fanoloana azy ireny raha nambara ny lefitry ny filoam-pokotany sitraka ravony arson. Ray volana arabe indrindra dia maty na misy mitoraka na misy mangalatra ny takamoa amin'ny andrin-jiro. Vokany mianao anatin'ny maizina tanteraka ny mponina indrindra fa ny any anaty lalakely. Tsy ho an'ny lalakely ihany na dia eto an-drenivohitra aza dia ahitana andrin-jiro tsy misy takamoa. Amin'ireo andrin-jiro misy 7,000 sy 1,000 manerana Antananarivo renivohitra, ny 300,000 ireo sisa no mirehatra ara-dalàna. Izany hoe maizina amin'ny ampahany betsaka ny tanàna Antananarivo raha vao mirotsaka ny alina. Saika ahitana andrin-jiro maty avokoa araka izany ireo fokontany misy 20,100 eto Antananarivo. Indraindray zany misy jiro mirehitra, indraindray tsy mirehitra zany le poto mba mora ny sécurité zany dia mba tsara mba mazava zany le lalana mba amizay mba tsisy le ratsy. Raha poto ety aminay izao aloha ohatra zany zao jirama mametaka dia mpanendaka nefa be dia be dia ry zareo ihany mamaky an'ilay izy dia lasa maizina be ilay tanàna. Mba mangataka an'ilay olo ambony eo zany mba hoe hijery an'ilay izy manokana satria tena mijaly be zay satria misy zao ilay miravalina dia lasa ohatran'ny hoe mijaly be zany izay ety. Efa tafiditra ao anatin'ny aba alaina amin'ny fakturany jiro alohan'ny mpanjifa amin'ny ankapobeny anefa ny teti-bola ny lona na anavaozana ireo takamoa manazava ny tanàna. Tsy efa ny jirama atsakany sy andavantsony anefa ny fanatanterahana an'izany no ireo olana sedrainy amin'izao fotoana izao. Ho an'ny eto amin'ny fokontany anaty azo isotro izao ohatra, tamin'ny 7,000 no nisy nanolo farany ireo takamoa amin'ny andrin-jiro tsy mandeha. Misy lalana misy eo amin'ny poto 10-9 milahatra zany maty ny ampola eo aminy. Dia izay eo amin'ny faritra rehetrarehetra io isa-tokantrano zany manao tsy paipaika hividianana ampola sy anakaramana n'ilay mpiasan'ny jirama izay olona monina eto amin'ny fokontany anaty azo isotro ihany mametraka n'io ampola io ka izay masokarena lany amin'izay zany ny vidina ampola ny karaman'ilay olona atao hoe tambo-karama moa zany fa tsy teny hoe karama omena ny olona io dia izay zany no anaovana tsy paipaika eo amin'ilay faritra manodidina n'ilay poto maty. Eto amin'ny faritra anaty azo isotro ary misy isaky ny secteur efa voasolo. Tsy ny poto fa ny ampola. Ny ampola. Ngamba zay efa bolana zao nisy ohatran'izay. Zay hoe ho an'izay trano izay ihany sa hoe tsy maintsy fipetra-ndraisina ho an'ilay poto ho an'ilay ampola maty mihitsy amin'izay sa hoe ho an'izay kara izay? Tsy ka anankiray ilay izy fa ka maromaro ary ka miverimberina dia matetika ny atao nefa io koa miankina amin'ny fahafahan'ny olona tsirairay manao satria misy hoe dia matetika loatra ny jirama indray asaina mikarakara fa sao dia matetika loatra ilay fanangonam-bola dia ilay olona koa moa tsy terena zany fa tsitrapo ilay izy.
Manodidina ny 700 eo no lany amin'ny fanoloana takamoa iray raha nambarany ity lefitry ny filompokotany ao anaty hazo isotry ity. Raha io fandaniana io vinavinaina hatrany amin'ny 20 tapitrisa ariary. Arak'izany ny teti-bola ilain'ny jirama sy ny komina Antananarivo renivohitra anoloana an'ireo takamoa miisa 1,100 tsy mandeha amin'izao fotoana izao. Tsy mbola tafiditra ao anatin'izany teti-bola izany ny vola lany amin'ny solika hivezivezen'ireo fiara sy ny karaman'ireo olona metaka azy. Isan'ny manome vana tsy fandriampahalemana isan-karazany ity zava-misy ity ka mahatonga ny toerana sasany eto an-drenivohitra ho faritra mena rehefa hariva ny andro. Isan'ny voakasika amin'izany ny eny Ambodin'Isotry, Tsaralalàna, Andavamamba, 67 hektara sy ny sisa. Eo amin'ny sehatry ny fanondranana kosa indray miseho indray ny olana mahakasika ny voatabia malagasy aty amin'ny nosy la réunion voatabia 4,9 taonina teo no naondra ny Madagasikara tany ivelany tamin'ny taona 3,4 ambolombola ireo nosy manodidina antsika aloha hatreto no andefasina ireo vokatra voatabia ireo na dia betsaka aza ny vokatra isan-taona mbola tsy mahafeny ny fepetra takin'ny tsena iraisam-pirenena ny kalitao ny voatabia vokatra eto an-toerana tsy misy afa-tsy 10 isan-jaton'ireo voatabia tonga eny amin'ny tsena nosy be ihany no mamaly ny fenitra iraisam-pirenena sitraka Ravony Arsan. I Mayotte sy Comore amin'ny ankapobeny no firenena anondranana an'ireo voatabia avy eto an-toerana. Ho an'ireo firenena ireo, voatabia milanja 3,50 taonina no nalefa tany Mayotte tamin'ny 13,4 iny ary 20 taonina kosa no naondrana tany Comore. Tsy misy afa-tsy 9 taonina kosa no naondrana tany Maurice tamin'ny taondasa. Ireo voatabia tonga eny amin'ny tsena nosy be ihany no fantenana akana ireo vokatra ondrana ny ivelany. Tsy mandava-taona nefa no anatanterahana an'izany. Eo amin'ny 3 isan-taona tamin'ny herinandro ambony iny izany misy nakafara. Voatabia milanja 4,9 taonina teo no naondrany Madagasikara tany ivelany tamin'ny taona 13,4 ary orinasa latsaky ny folo no misahana an'izany fanondranana izany. Ambany dia ambany io atontanisy io raha oharina amin'ny voatabia miparitaka eto amin'ny tsena anatiny. Raha mikasika ny famatsiana Antananarivo sy ny any amin'ny faritany, voatabia 40 taonina eo no mivoaka ao amin'ny tsenana nosy be isan'andro. Amin'izao zany izy mora satria anapotiny izy betsaka. Ny angalana azy zao misy 7,000, misy 7,000, 8,000 arakaraka ny tarehana. Tsy nitolotra arak'izany no tsy ahafahan'ny Madagasikara mifaninana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena fa ny lafiny ny kalitao mihitsy. Tsy misy afa-tsy 10 isan-jaton'ireo voatabia tonga ao amin'ny tsena nosy be mantsy no mamaly ny fenitra takiana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny famokarana mihitsy arak'izany no ilana fanavaozana. Masomboly efa tsisy tsony. Tokony sy fandroana zany hatrany amin'ny masomboly, hatrany amin'ny zezika, hatrany amin'ny teknika amin'ny tatsaha. Raha marina zany tokony hanana teknisianina ny tatsaha ny amin'ny komina rehetra izay mamboly amin'itony zavatra tony satria zava-dehibe ilay izy raha ny fiakarana. Lasa voly tavanandro fotsiny ilay izy fa tsy voly manana an'ilay norma qualité ilana azy. Na izany aza tsara kalitao ny voatabia malagasy indrindra ireo afaka ondrana. Ho an'ny La Réunion kosa, miverina indray anefa ny olana momba ity vokatra ity tahaka n'izay niseho tamin'ny fiandohan'ny taona 13,4. Voatabia mitomba ambidy 4,000 euro amin'ny conteneur 3 no potehina. Nambaran'ny tompon'andraikitra réunionnais fa misy aretina ireo voatabia ireo. Raha ny fanamarina-bavoana tao anefa, isan'ny voatabia efa tonga tany La Réunion tamin'ny faran'ny taondasa ireo ary nijanona tao amin'ny seranatsambo nandritra ny volana mahery. Ny kalitaon'ny voatabia ve no olana sa ny fijanonany ela loatra tao amin'ny seranatsambo. Voatabia milanja 30 taonina teo no naondrana tany amin'ny nosy frantsay io tamin'ny herintaona. Vaovao avy any amin'ny faritra kosa no izantsika ny fampalalam-baovao mitoa ny savorivory ao amin'ny faritra Bueno ny raharaha ny Université ny Mahajanga. Omaly tokony ho tamin'ny filora sisa sasany alina nisy nandory ny trano fonena ny profesora Landrianodiasina Julien mpampianatra ao amin'ny Université. Kila forehitra tanteraka izany mitatitra ny vaovao mahakasika izay ny mpanao gazety Hervera Manantsoa ao amin'ny Antsoatarby.
omaly alahady tokony tamin'ny folo sy sasany alina no namaina ny titran'ny profesora ity ka may tamin'izany ny solosaina miisa roa atao ihany koa ireo atotan-tarakasin'ny mpianatra izay eo ampipisihana amin'ny soutenance no may atao anatin'izay. Misy ihany koa ny bisikleta roa ary vata fampangatsiahana anankiray no anisan'ny kilan'ny afo nandritran'izany famaizana teo amin'ny ivon'ny tranon'ny profesora Randrian'ny Diasina Julien izany. Arak'izay dia nahitana trakta hery nipetaka nataon'ireo nandoro ny tranon'ny profesora ity ny trakta izany. Solika fanjetana no nandorona ny tranon'ity profesora ity. Io atoandro no ihany androana lasainy maromaro kokoa tokony tamin'ny folo sy sasany atoandro dia nisy ny famoahana entana nataon'ireo andiana mpianatra sasasasany izay tsy fantatra moa na mpianatra avy aiza izy ireo na mpianatra avy aiza fa atreto aloha dia mpianatra ny université araka ny loram-baovao azonay dia namoaka entana atao anatin'ny bloc efatra na tranon'ny mpianatra efatra ka entana maro no potika tamin'izany ary nodorana avy hatrany. Atao ny fahitalavitra, atao ny solosaina, atao ihany koa ireo kojakoja ilaina andavanandro ary tonga nijerina zava-misy moa ny Euroreg nijerina ny zavantsanga teo anivon'ny cité-ny Fianamandrozy izay nahitana famaizana entan'ireo mpianatra ireo izay. Amin'izao fotoana izao efa mandeha ny fanadihadiana mahakasika an'ity raha université ity. Ivadika pejy afa-kosa indray isika nisy fifandraisana hafa ankoatra ny fifandraisana ara-diplomatika teo amin'ny mpanjakavavy Ranavalona voalohany sy Jean Laborde. Boky isan'ny be mpividy any Frantsa ankehitriny. Ny boky mitondra ny lohateny hoe Jean Laborde pour l'amour d'une reine. Tsy voaporofo izany ho ny zanatra Navalna dia misy azy ireo mitonona ho taranatra Navalna tamin'ny Jean Laborde. Mety hitombona kosa izany ho ny mpandala ny tantaran'ny Madagasikara izay nilaza fa tsy zava-baovao no maheno ny fifankatiavan'ny mpanjakavavy malagasy tamin'ny vahiny tamin'ny fotoanandro. Ny Sorakotindrina no mitatitra aminao mahakasika izay vaovao izay. Raha ny tantara isan'ny mpanjakavavy tsy dia nifandray firy tamin'ny vahiny nandroaka ny fivavahana kristianina sy ny vahiny ny mpanjakavavy Ranavalona voalohany. Nanaitra arak'izany nahafantarana fa nifankatia tamin'ny vahiny iray izy. Nivoaka indray ary naverina natota fantelo ny boky iray nosoratan'ny mpanoratra frantsay antsoina hoe Pierre Sognot mitondra lohateny hoe Jean Laborde pour l'amour d'une reine. Boky nivoaka tamin'ny taona 13 Raha ny ambaran'ity boky ity, nifankatia Ranavalona voalohany sy Jean Laborde. Ho an'ireo taranak'andriana zanatra Navalna tsy voaporofo izany. Zay indray aloha dia tsy hita izay hanamarinana azy satria matetika ny olona raha vao misy fifankahazahoana na misy fifaneraserana dia mahalasa ny eritreritry ny besin'ny maro hoe misy fifankatiavana eo amin'ny Jean Laborde sy Ranavalona voalohany. Fa raha ny porofo ilazana amin'izany dia heverinay fa mbola tsy dia hita soritra loatra izany. Tsy azo tsinontsiniavina kosa anefa izany hoy ny mpahay tantara iray nantononay. Malalaka ireo andriana fa nerasera tamin'ireo vahiny. Nanomboka tamin'ny faraparan'ny fanjakan'Andrianampoinimerina no tonga teto Madagasikara ny anglisy sy ny frantsay. Tranga efa nisy ny fiarahan'ny andriana tamin'ny vazaha tao amin'ny fanjakana Betsimisaraka. Mety azo raisina ny fanazavan'ity boky ity. Misy azy ireo milaza ho taranaka Jean Laborde sy Ranavalona tamin'ny voalaza fa fiarahan'izy roa io. Tsisy manakana mihitsy ny mpanjakavavy anankiray raha hoe te hiaraka izy amina teratany vahiny marimarina azony atao satria hafa mihitsy ny atao hoe mpanjaka ianao ao anatin'ny toerana misy anao. Fa na izany zany eo amin'ny lafin'ny tantara dia mbola sarotra aloha ny manamarina hoe tena hoe niaraka i Ranavalona voalohany sy Jean Laborde ary dia nanana taranaka. Misy mantsy no miteny hoe izay dia taranaky Jean Laborde sy Ranavalona voalohany. Misy olona miteny an'izany fa eo amin'ny lafin'ny tantara aloha mbola tsy manana ireo porofo izany entina hanamarinana an'izay zavatra izay. Miteraka ady hevitra be momba ny fitondran-tena mpanjakavavy Madagasikara ity boky ity ana Frantsa. Tsy mbola tonga eto Madagasikara izany. Anarivony boky efa lafa ankehitriny ary fanotana fantelo no nataon'ny mpanoratra tamin'ny volana febroary farany teo. Isan'ny tena be mpanjifa izany boky izany ana Frantsa. Mazava ho azy fa isy fiantraikany be eo amin'ny tantaran'andriana sy ny fikarohana ilaina atao ny fisian'ity boky ity. Andrasana kosa ny valim-pikarohana ataon'ny mpianatra malagasy momba ity fifandraisan'ny Jean Laborde sy ny mpanjaka Ranavalona ity.
Voavoara-panatanjahantena kosa nanoizantsika ny fampahalam-baovao totosa tetsy amin'ny kianja be ny Mahamasina sy ny kianja ny Carion omaly ny andro fahadimy ny fiadiana ny tompon-dakana Analamanga eo amin'ny taranja baolina kitra raha ny tetsy kianja be ny Mahamasina manokana no asinteny dia ireo ekipa anisan'ny goavana avokoa no niakatra teny ambony kianja fanadina hoentiny miarantso. Mbola mitana ny lohany hatrany ny tana formation amin'ny isa 13 miakatra laharana faharoa manaraka azy ny SSMLGco isa 12 ary ny emitra ho laharana fahatelo ny ADEMA. Ireo ny fivany laharana vonjimaika telo voalohany amin'ny fedinan'ny tompon-dakan'ny ligina Analamanga taorian'ny andro fahadimy izay tosa ny alahady teo tetsy amin'ny kianja be ny Mahamasina sy tany Carion. Napidina ny laharana ho an'ny AS ADEMA ary nampiakatra ny SSMLGco arak'izany iny lalao izay tosa omaly iny. Ny SSMLGco izay nandavo ny IFC tamin'ny isa 2 aotra raha etsekilany kosa ny ADEMA dia nomitsan'ny tana formation tamin'ny isa 3 aotra. Itoy amin'ny herinandro izao aritra amin'ny andro faha-eniny tsy fedinan'ny ligina Analamanga ity ary kianja roa trano no anatanterahana azy dia ny kianja be ny Mahamasina sy ny Carion. Pejy ny fanatanjahantena izay hatrany fa eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray fanatanjahantena miavaka sy hafakely no entina aminao anio atao anatin'ny fampahalalam-baovao. Azakazaka 100 metatra sady mitondra kitapo milanja 100 kilao dia mbazaha miaraka amin'ny baolina foot, golf sy baseball indray miaraka. Mpinamana 3 lanona azo ny diplôman'ny Guinness no ireo zava-bita ireo. Hovitintsika ireo anatin'ity fanadihadiana hoentiny Iaingo Rakotarosoity. This is Peter Nestler in Juneau, Alaska, the last frontier. He attempted the most rope skips while keeping a soccer ball in the air for 1 minute. Hafakely nefa tsy sarotra ity karazana fanatanjahantena nentin'ity teratany Amerikanina ambabona ny fon'ny ekipan'ny Guinness ity. Peter Nestler no nahavita milalao baolina amin'ny tongony no sady manao dimbazaha tsy sarotra nefa tao anatin'ny 2 minitra monja no nahavitany 24 fitsambikinana amin'ny tady miaraka amin'ity baolina foot ity. Raha tsy nafapoanao ity zava-bita iray ity mety avarinanao kosa nataon'ireto teratany Britanika ireto. Baseball sy golf mifangaro. Daniel sy Nicolas Parkes no nahavita izany. Ny iray mandefa ny baolina kely amin'ny club toy ny ireny manao golf ireny, ny iray kosa manenjika izany toy ny amin'ireny manao baseball ireny. Raha ireto fanatanjahantena roa ireto aloha dia tsy mila herim-batana be loatra raha mihoatra ity farany entina aminao ity. Azakazaka mibaby kitapo 300 faingo 4 kilao. Araka ny hitantsika amin'ny sary, mitovy ny hafainganam-pandeha amin'ilay mpitsara. Toy ny hoe maivana ny lehilahy ary tsy mijanona izy raha tsy tonga hatreny amin'ny toeram-pijanonana farany. Tsy nihoatra ny 20 segondra nanaovan'ny alavirana 100 metatra miaraka amin'ny oetam-be ao an-damosiny io. Samy nahazo ny diplôman'ny Guinness avokoa izy telo ireo. Dia ireny zava-bita miavaka ireny ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity hariva ity. Isaora ianao naraka ny hatramin'ny farany. Mamy fotoananao indray raha mpitso amin'ny iray ora veloma tompoko. Asepo Madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiary madinika sy salansalany dia nanolotra anao ny vaovao. Atolotry ny angadinao amin'ny turbo glace dum salononao anao. Ela ny taliana, ela ny toratorahana, zatra manao hitsindalana, zatra manao ratsy. Ankehitriny maty isika sinema ritra ny sabotsy 5 martsa manomboka amin'ny 2 sy amin'ny 4 ary ny alahady 9 martsa ny amin'ny CCI vato manomboka amin'ny 2 ora sasany sy amin'ny 3 ora sasany. Valtila 14 carats. Excellence Beauté Formation ouvre son salon de beauté. Salon de beauté Excellence, situé à Nalamainsi, coiffure, esthétique. Malalatine et son équipe vous accueillent. Excellence Beauté.
Excellence beauté Analamaïns, une valeur sûre. Une valeur sûre.